Fanaparihana ny fitsidiam-pahitra nataony Andry Rajoelina ka nahazo sazy mihantona 5 taona an-dranomaizina Silamandy 2 tapitrisa ariary i Andriamatoa Patrick Raharmanana. Ary voaheloka higadra 5 taona i Mikael Kamindia mahazo ilay mpanao gazety avy any Toamasina. Nahazo sazy mihantona 5 taona an-dranomaizina i Mikael Kamindia mahazo raha araky ny didim-pitsarana nivoaka ny omaly momba ny raharaha izay nanenjehana azy. Raha tsy ahivona moa ny tantara dia fanehoan-kevitra tao anatin'ny tambanjotra sosialy izay manao hoe mifahaza ry Toamasina no nanenjehana azy. Olazaintsika moa ny mikasika an'izay sy ny hafa izay tokony olazaina fa mialohan'izany aloha dia mbola toy ny mahazatra ary tsy miova abonné foana ny chaîne-natsika, asio j'aime ny vidéo no ny farany dia apetraho ihany koa ny commentaire. Ndeha aloha ataontsika izany fanaovana abonnement izany mialoha ny hirisoantsika amin'ny zavatra rehetra. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Ny hanombohantsika ny filazana ny zavamisy ato anatin'ity video anankiray ity dia izay nolazaintsika tetsy ampiandohana iny mikasika ny mpanao gazety avy any Toamasina, tsy iza moa izany fa Mikael Kamindia mahazo. Voaheloka higadra 5 taona i Mikael Kamindia mahazo, nahazo sazy mihantona 5 taona an-dranomaizina raha araka ny didim-pitsarana nivoaka ny omaly momba ny raharaha izay nanenjehana azy. Raha tsy ahivona moa ny zavanisy dia fanehoan-kevitra tao anatin'ny tambanjotra sosialy izay manao hoe mifahaza ry Toamasina no nanenjehana azy. Nohon'izany dia voaheloka higadra 5 taona an-dranomaizina izy ary sazy mihantona. Mbola resaka raharaha mpanao gazety hatrany koa dia fanaparihana ny fitsidiam-pahitra izay nataony filoha Andry Rajoelina. Nohon'izany dia nahazo sazy mihantona 5 taona an-dranomaizina ihany koa Silamandy 2 tapitrisa ariary i Andriamatoa Hajaina Patrick Raharmanana. Zay moa ny mikasika an'ireny mpanao gazety reny, ndeha ary isika ilaza zavatra hafa indray izay tokony holazaina sy ireo rehetra izay tsara ho fantatra. Ity manaraka izay ho resantsika ity moa dia resaka ministry ny toe-karena nanasonia taratasy manaiky ny fisiany hevitra tsy voalohany sy ny hanefany izany i Andriamatoa Marc Ravalomanana ny taona 2024. Nitondra fanazavana mikasiky ny tsy nanomezany sampandraharaha ny etra ny 211 bis any Marc Ravalomanana ny ministra Rindra Hasimbelo Rabenirina Son. Ny alohan'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 no nanaovan'ny Marc Ravalomanana sonia ny taratasy fanekiny fa mbola nisy hetra tsy voalohany miaraka amin'ny fankatoavana hanefa izany araka ny fanamarihan'ny ministra. Noho ny fisiany taratasy fanekina nataony filoha teo aloha io no nanomezana azy ny fanamarihana fandaovan-ketra tamin'ny taona 2024. Tsy nomena izany kosa izy ho any taona 2024 satria tsy nanome valiny taorian'ny nandefasany fanjakana azy ny taratasy fampitsahivana amin'ny tokony hanajana izay voalazany ilain'ny fanekena. Izany moa ny fanazavana izay nataony ministra ny mikasika any filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana. Fa ny solombavambahoaka Rina Andriamasinoro kosa dia nanome hafatra ary nilaza izy ny hoe tsy nanao fifanarahana tamin'ny DGI izahay raha misy izany taratasy izany dia avoahy. Mandatera any filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena teo ity solombavambahoaka ity. Niantso ny foibenketra hijanona ho teknisianina fa tsy ho atao fitaovana politika ihany koa izy. Izany moa ny hafatra izay nomeny Rina Andriamasinoro mikasika ity raharaha mafana ity. Fa io indiso amanitra kosa dia nanentana ho an'ny tanora izay tia fianarana sy ireo tanora izay lia ampahalalana. Toy izao moa ny hafatra izay nomeny tsy miankina amin'ny sarangany ray aman-dreny ny fahavitana ny fianarana fa mila ezaka sy fahavononana. Anisany ohatra tamin'ny teny fanentanana izay nomeny moa ny amin'izany hafatra izay voalaza zany dia ny hoe namanam-bola be aza ny ray aman-drenitsika fa tsy tafavoaka sy tsy mahavita fianarana isika raha tsy miezaka. Isika ihany no fanalahidy afaka manavitra sy manampy ny tenantsika izay voany hafa. Izany moa hafatra izay nomeny ho indiso amanitra raha nandefa hafatra ho an'ny tanora malagasy.
Raha ny vaovao izay fantatra moa dia ity Wendy ity dia zanaky ny mpanao rap gasy Islam avy ao amin'ny faritra Sofia, mipetraka ao Toamasina izay fantatra amin'ny anarana Saboh Malandy. Nahazo diplôme master en management d'entreprise et banque, promotion ravitsara tao amin'ny IGAM Antananarivo. Hafaliana ho an'ny ray aman-dreny mahita zanaka tafita tahaka izao, koa dia miarahaba sy mirary soa ho azy ireo isika ato anatin'ity chaîne ity. Voalaza moa ny resaka mikasika any Wendy iny, ndeha resika hiresaka indray ny zavatra hafa. Ity resaka manaraka izay ataontsika ity moa dia resaka trondro nikatona nanomboka ny voalohany septambra 2024 teo ny sehatry ny fanjonoana any Itasy mba hitombohan'ny ny zanatrondro no antony izany. Ary tsara ihany koa ny manamarika araka izany fa ny fanaratoana, fanjonoana, fanihifana, famandrihana ambovo sy ny fivarotana dia voarara mandritra n'izany. Azony mpiompy atao kosa nefa ny makaratoa ka hoanina izany, ka tsy moatra ny hoanina no azo alaina. Izany moa ny vaovao nikasika ny fikatonana nanomboka ny voalohany volana septambra 2024 teo amin'ny sehatry ny fanjonoana any amin'iny Itasy iny. Ny manaraka ihany koa izay hozarentsika moa dia ity loharanom-baovao izay navoaka ny midi Madagasikara ity, resaka fanodikodinam-bola tao amin'ny Madagasikara Oil. Fanodikodinam-bola tao amin'ny orinasa Madagasikara Oil, fantatra fa ny tale general teo aloha no sady consul any firenena iray ao Madagasikara no tompon'antoka nanao azy. Nahitana famoaham-bola misesisesy amin'ny asa tsy mitombina no hita rehefa natao ny fisavana. Anisan'ny miteraka sakana amin'ny fiodinan'ny orinasa sy manimba ny endrika ny tetikasa fampandrosoana tanterahan'ny Madagasikara Oil amin'ny fitrandrahana ny tahirin-tsoloka ao Tsimiroro ity raha ity. Izany moa ny vaovao mikasika aniny raha araka loharanom-baovao izay navoaka ny midi Madagasikara, koa dia zaraina aminareo rehetra ato anatin'ity chaîne ity. Ampahafantarina sy ampandrenesana ireo rehetra izay mbola tsy nafantatra fa nodimandry ny profesora Serge Henri Rodin. Nodimandry anio 20 septambra ny professeur Serge Henri Rodin izay mpampianatra mpikaroka eny amin'ny université Antananarivo, mirary fiononana feno ho an' ireo fianakaviany sy ireo rehetra izay ankaiky azy noho ny fahalasany izao profesora izao. Ny hamaramparanansika ity video anankiray ity dia resaka fifidianana ben'ny tanàna hatramin'ny androany candidat ben'ny tanàna miisa 724 no nanatitra ny antotan-taratasy firotsahako fidina teny anivon'ny Oveka amin'ny commune 824. Araka izany commune miisa 726 amin'ireo 596 no tsy mbola manana candidat. Nohon' izany dia manodidina ny 300 ireo commune ihany hatreto manana ny candidat. Zay moa ny mikasika aniny fifidianana ben'ny tanàna iny, zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy, koa dia mankasitraka anareo rehetra navitana hen'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataony alavan'ny resaka, tsy halavian'ny resaka, hametrabeloma izahay ody izahay so dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao, mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa. Veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray io.